atolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Ao anatin'ny fahatanorana indrindra no amolavolana ny zavatra tena tiana ho lasa nofinofy sy lasa tanjona mipetraka avy eo. Toa ny Alex izay nanana fireketam-po lalina tamin'ny baolina fota ary nanana tanjona ny ho lasa mpiandry tsato-pimatianina sy malaza nanao nizaka rehetra. Koa tanteraka izany tamin'ny alalan'ny fandraisany anjara tamin'ny tournoi U17 no karakarain'ny Orange. Reraka letsy tsy nisy adiny ray akory le sy ny lalao teo dia reraka ela sady tsy hoe compétition fa mbola entraînement ka lizy mbola entraînement mihitsy no mandreraka ako. Fitiavana tennis daholo zany zay aloha dia mariny ialary lisy mba vita iny dia ody fa zay zao mbola andeha hanao foty mazoto letsy lahy zany ka so mba ho faty amin'ity resaka baolina ity ny farany. Efa ohatra ny rano fisotro io hoe tsy hijanona mihitsy tsy ho ihany ny ainy zary zao vao hiteny an'lahy mihitsy hoe ndao hanampy ny ekipa anaiko. Aiza letsy no ahavitako an'izany za koa tsy mahay tsy mahay sa tsy liny ialahy zany tsy nanao foty mihitsy tambola kely. Aiza koa moa ny dia hoe tsy nanao foty fa ohatra ny tsy dia liana intsony rehefa lehibe fa nirona ty amin'ny tenisy indray neftingely tsy ny tena mandreraka kokoa no ny foty fa hoana ka ny tenisy miasa dolo ny tanana matongotrako indrindra ny tanana ny foty kosa alamba ny tongotra ihany no tena miasa fa ny miazakazaka eny ambony terrain eny anga milatsy mandreraka. Ialahy nge tsy hoe hiazakazaka tsy akijanona mihitsy mandritra ny 7 minitra ilalaovana fa misy fotoana mandeha mora ihany ialahy koa manoatra no ny voam-pianarana baolina ka ialahy ihany ny te andresindresy lahatra eoko ndao hiaraka fa tsy mbola misy atao letsy fa aleo amin'ny manaraka ny amin'ny manaraka izany mbola tsy fantatra avy zao aloha no mandeha dia terelolahy fotsiny ahy zany taona jery fotsiny ary aloha sady za tsy misy namana. Saika tsy niala mihitsy tena olaly ty ny verina indray ny fahatsiarovana taloha rehetra sady tsy te hiala mihitsy fa tsy miala angazo ka koa efa tapitra avy moa tsy hiala fa za mampime hoe rovina indray zany no manaraka mbola sa drais amin'ny heriny any indray ka tsy ho vaty ve letsy raha isaky ny avy manao tenisy kosa dia hanao foty dia misafidy zany lahy raha tsy araka ko tairora aloha tsy hanao tenisy amin'ny heriny fa aty amin'ny foty tena sura amin'izany elahy eno amin'ny heriny ihany ko raha tsy tafajanona tsony dia tohizako foana ko. Allo, ahoana ki? Aiza lahy? Atao trano aho fa ahoana ndalo angandry? Ka zaho re ty ampianarana fa nisy vaovao fotsiny dia ny antso Vaovao inona? Tsara sa ratsy? Tokony ho tsara ka. Teneno moa Efa ianareo ve le tournoi karakarain'ny Orange? Mbola tsy henoko fa momba n'inona zany? Mikarakara tournoi U17 ny Orange. Foty aloha le resaka Dia ahoana sy ahoana ny fandehan'izany? ka ekipa le izy dia afaka mandray anjara nareo raha mazotoko. Tsy dia haiko loatra moa fa mpiara-mianatra aminay fotsiny ny teny anazy zany. Dia manahoana ny vosoratana anarana amin'izany? Tonga dia manantona ny Orange dia aminy ny soratra anarana. Ka za zany efa tsy tafiditra amin'ny U17 tsoniko ialeko sa zao no mbola mety dia ireo bany sasatsasany eo amin'ny club ireo Eny napita ny henoko fotsiny dia nareo no mahita izay mety. sotra kiantsa malala koa aindry mihitsy ny fitiavako foty. Zay aloha fa hiditra izay ka dia aza tara raha misy ankizy vonona ihany Ok, masitondry? Merci.
aleo aloha ilazany raha Alexa sao mazoto. Allo, dia ahoana fandeha? Dia ahoana letsy? Efa henony lava le resaka torona karakarainy orange? Eny letsy henoko tamin'ny maraina iny. Sao dia atao ihany lesy. Za moa zany efa tsy tafiditra intsony fa hialasin'ny ekipa raha mazoto. Mazoto aka? Ny tenisy raha ve letsy efa najanona noho ny foot dia tsy ho atao ndraiky? Ka izay mantsy. Roviana zany tsika no iona sy soratra anarana. Koa na an'io ara moa maninona e. Resahana daholo aloha ny bandy akama. Tsisy resa-bolo io raha ny fahazahoako azy fa fanandratana ny talentan'izay bandy mazoto fotsiny. Zany ara ny tena tsy fotsiny ko. Zay no mahafinaritra amin'ny orange izay fitsonjovana ny olona rehetra izay. Mahazo tombony zany aloha ny footballeur amin'ity a. Sokatra daholo mihitsy ny lalana rehefa miaraka amin'ny orange. Dia efa resao ary ny ekipa sao taraiky eo tsika. Tonga dia efa miona zany rehefa avy eo fa miomanina. Dia mitondra carte d'identité scolaire fa tsy maintsy ilaina any zany. So dia tokony alaiko any ary lahy dia antsika ny miainga miona amin'ny zalahy. Tena mety zany fa tonga avy. Okey ary. Arabaina daholo zalahy. Arabaintsika e. Zay miezaka sy mikiry any marina ny tafa. Iza moa le tsy ny nanapo hoe ho isan'ny voafantina tamin'iny tsika. Nareo hoe Ka itsika foana rehefa mibanty tato amin'ny club de foot misy antsika ny voaraiko. ny orange moa zany ny tena isorana fa raha tsy nikarakara n'iny tournoi iny izy ireo tsy afaka natateraka ny nofinofintsika mihitsy sika ary tombony be ho anareo zao fa araroty. Misaotra letsy tsy malahelo la hoe tsy tafiditra. Za mihitsy angeny tsy afaka niatrika an'ilay tournoi noho ny taona fa tsy hoe nanao dia tsy tafy raha zay dia nalahelo. Dia ahoana zany mitoy any? Tsy maintsy asiana toyany noho io avy eo fa tanteriko kely aloha ny fivoriana niaraka tamin'ny orange. Ny coach antsika moa zany tsy afaka fa tsy eto atorana nefitsika tsy janona akory dia zany no mivorotany. Eny ary Lisan'ny rehetra voaray zany manomboka amin'ny herinandro dia efa manao entraînement. Tsy mila manomana be hoe inona fa izy ireo daholo no miantoka an'izay ilaina rehetra. dia tsy misy kotrana intsony zany ety amintsika. Misy foana ty fa ribandy kely zany aloha no mikotrana miaraka aminay fa rehefa vita tanteraka ny matitra ny isany ihany dia afaka miverina ty ihany raha mbola mazoto. Ahoana kosa moa letsy ny tsy azoto fa tsy afaka sady ihany ve zany zahay no aty aloha amin'izao. Tsy mety ka aleo aloha mifatoka tanteraka any sady ny andro ikotranana any koa nge mifanindriny aty dia tsy mety mihitsy. Zay zany Mila maneho ny maizy azy nareo rehefa any fa ny valala tsy indromandry ambavahady voaray coach. coach inona koa futur coach sary amene fa olo marina ho alesy ao lesy. ahoana ny fahitany lahy mety amiko ihany ve le toeran'ny mpiandry arato. Tsy misoro raha aloha lesy miteny an'lahy hoe tsy aleo ve lesy manao mpamony baolina fa elahy nge somary manifinifina dia hoe lafa azy tena irakiraka any aloha any zao no hitako tena mety amin'lahy. Miany efa letsy le mba ho mpiandry tsato be matianina sy malaza toy ny amin'ireny mpilalao lehibe any ivelany ireny no tena nofinofiko. Sarotsarotra aloha raha ny fahitako azy. Sarotra fa tsy hoe tsy ho tanteraka mihitsy nefa. Mila ezaka mafy be amin'lahy zany le izy zay ny tena marina. Ialahy koa nge zao miandry arato manaiky velany anampy ahy. Be kriny zany rabandy afaka manampy an'lahy. Zay no ilaiko amin'lahy fa tsy fanakiviana toy le teo. Rehefa pilahy miampy ny entraînement azoko any amin'ny tournoi any amin'ny orange zany dia mino aho fa hivoatra. Marina zany makay zany tsika zao aloha aleo mba asiana fiarahana kely mihinana paty aloha ary ho zazo ny fahombiazany lisany. Hita ho aletsy tsy mety ankarany amin'ny lisany. Mety raha mazoto lisany ke ndao fa mety zany Alefa! Alefa e! Tesy fa tsy misy mijanona raha tsy eny amin'ny farany apakano ny vitesy. Ao! Mafimafy e! Zay! Manao etirement amizay dia makaina moramora.
Ahoana ny fahitanao anay koatra? Efa misy fivoarana betsika tamin'ny kotran'androany ka. Misy kotrana ihany ve zany tsika ny alarobia koatra? Misy ka. Efa kaiky ny matsa manaraka dia aleo tsy ajanona mihitsy aloha ny kotrana alarobia sy sabotsy. Ilaina be ihany koa ny repos any an-trano a. Zay zany aloha ny androany fa mirafitsika e. Za ve koatra afaka mahazo entraînement manokana miaraka aminao? Efa tokony ho ampangeriny nataontsika ireny e. Ka za te ho lasa lavitra amin'ity taranjy ity koatra. Teo isan'ny ekipa pirenena mihitsy ary ho tonga amin'ireny ekipa malaza any Europe ireny. Tena ambony zany tanjony se zany a. Tsy maninona fa afaka manampy an'se ahy e. Makasitraka indrindra koatra. Aleo itsika miandrasa. Zany very tojo tsy ela be vao hivoaka ao a. Ao moa e. Tsy ela zany fa efa ela izy nanao entraînement tao dia mety efa hivoaka izay. Eny ariko. Izy roa Bonjour. Kaiza lesy? Efa saika tsy andrinay a? Lainga zany fa zay ara vao tonga. Ahoana milamina ny kotranao? mafy le tia. Tsy toy ny tany amintsika. Lasa misy kotrana foana na alarobia na sabotsy. Nga moramora zany manao zavatra professionnel e. Mbola manohana anareo foana zany ny orange tao aorianan'iny tournoi iny. Eny. Ko na ikotsy mahefa range ny orange mihitsy ny antso azy e. Tsy tian'izy ireo verivery fotsiny ny ezaka nataony nanampiana anay dia eo foana izy ireo. Zao le selahy ty lasa gardien de but proko. Mbola tsy hoe pro be kosa letsy e. Mbola tanjony zany fa mbola tsy izy zao. Mbola kotrana foana aloha zao no atao betsaka. Io koa lahy dia manetry tena be eo. Hitako angereny entraînement an'lisan'ny sasatsasany reny. Aratovy misy idirako amin'izay raha nga le resaka fa tsy baolina foana. Azo ndridirana nge zany. Isy. Andao hitady sakafo any ara aloha fa tena nona ka. Zany kosa zao mba misy idirandry e. Andao atsy. Zay hidiny any fa tapitra. Merci lesy zala. Bravo be daholo a. Merci anja. Merci lesy ratoja. Vonjereko tamin'ny fiaigan'le ady ve fotsiny dia mahitako fa tsy andrisanisany reny. Nandresy zay vao mody be resaka eo elaka. Ny golona koa tsy mamotsitra mihitsiko. Zay indry zay a. Misaotra. Vao premier mi-temps ve misy nefa roso oatra inona tsony ny fandresena ho azony amin'izany. Sary aza be vava koa fa mahazo aman'olona eo. Fa tena efa bro e lahy. Zaza tena noarany lahy be mihitsy. Elahy letsy ny tena nampianatra an'ity resaka mpiandry-tsato be ity sy nampity andresaka fotoka. Fa zao lahy efa tsy azo atao ninonina tsonitra. Iza koa letsy e. Atsony koatra nge anao zandry Alex e. Eny marina. Mpanao gazety ka lesy oa. Ho atao interview zany lahy. Azafady Alex, manahoana fihetseponao amin'izao fandreseny izao? Ny azo ambara aloha dia hoe faly e. Faly. Tsy nitsanga menatra ny ekipa ary makasitraka ny mpanoana sy ny coach ihany koa natoky ahy. Mpiandry-tsato be tompo-toerana ianao tamin'ity lalao ity. Nanao ahoana ny atrehany zany manoloanandro mpijery. Izany hoe mety mbola tsy dia natoky ihanao noho ianao mbola hoe azo lasaina tanora dia tanora. Ny tahotra sy ny fitaintainana aloha tsy maintsy nisy tamin'ny voananomboka e. Fa rehefa tafiditra tsara tanatin'ny lalao avy eo dia nandeha ho azy zany e. Ny mpijery koa maro ny nanohana sy nanome herina
teo azy ireo mbola ny salasala. iny mahatragoavana nataonao voalohany ianao koa moa fantatra fa isan'ny nivoaka tamin'ilay tournois U17 no karakarain'ny Orange so mba misy afatra kely tianao ampitaina amin'ny any atokantranona ho an'ny Orange. Tena misaotra mitafotafo ny Orange nanome sehatra ivelaranay tombony be ho anay ny fisianareo. Misaotra tamin'ny fanohanana dia manantena fiaraha-miasa aminareo hatrany ho an'lisany zalahy izay manana nofinofy dia atombodin'izao na amin'ny zavatra kely ary aloha fa hitan'ny oleny foana niezaka ataon'ny lisany. Misaotra anao. Merci foana Orange. Andeha amin'izay hoe tsika gardien de but bogosy. Laly atsy tsy maintsy mbola iresaka kely ery amin'ny lozy aloha izay dia mandeha tsika avy eo. Aleo andrasana any velany ary lahy. Okey. Ianao koa aza ho tiany tsy hita ny zavatra tena tiana, aza tsinotsiniavina ny tanjona, sahimana tratra izany miaraka amin'ny Orange Madagasikara. Natolotry ny Orange. Tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny Orange Madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagasikara, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Orange eo anilanao.